Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao satria izaho mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircis votre peau. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Sanifère, le meilleur. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Charbon-bout manolotra anao ny logité. Charbon-bout, madio, mateza, mora ampiasaina. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. alarbi fahavaliny volana Mey tonga soindray tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ary ny araba no atolotra anao izay manaraka anay any atokantrano sy any amin'ny misy atsika tsirairay avy any ireto ny lohateny. Namoaka fanontana manokana ny gazety boky politika mamaritra mazava ny andraikitra ireo solombavambahoaka. Nandisiny voalaza ny taratasy nalefa ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa manao sivana ny onjapeo sy ny fahitalam-panjakana ny ministry ny serasera. Fa mbola ao anatin'ny herinandro ny vondrona eropeanina isika dia niompana tamin'ny fanazavana ny lohahevitra momba ny fanohanana entin'ny vondrona ity amin'ny fampandrosoana eto amintsika ny tamin'ity androany ity. Rara ORTM sy ny ministera ny serasera dia hitondra ny rara eny amin'ny tribunal misahana ny asa ireo mpiasa voaroka. Mankalaza ny fahadimapolo taona ny joroany Ekara Saint Joseph Mahamasina fiangonana katolika isan'ireo nitsangana voalohandohany teto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Fafeno 470 taona androany ny fiafaran'ny ady lehibe faharoa sy ireo miaramila ny ady tamin'izany fotoana izany nanamarika izay indrindra ary i Frantsa. Faritafaraka aminao tompoko lasy tompoko vavy ary dia asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Izy nanampandarana portrait no arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ary misy ny hoianao sy ny insolita ihany koa. Fa zao aloha iaran'olotra aminao ny la une sy ny actu ny tena sy perdine razafina manana. Malaza amin'ny tsy fahamarina amin'ny toerana ara-politika ny asy ara-potikevitra ny enanivon'ny antenimieram-pirenena tsy menatry ny vadika palitao mihitsy hoy ny fandinian'ny mpanao politika iray. Anton'izany ny tsy mbola nahaiza ny fetsara ny asa izay andreketana ny tsy fisiany fotikevitra mazava izay izoroana namoaka fanontana manokana ny gazety boky politika mamaritra ireo ambanivango ny tontolo ny andraikitra ireo solombavambahoaka ireo araka ny vaovao izay entin'ny Jery Edouard sy Anjara Kotonorainy. Député Malety mivadika palitao tsy mpanatrika fivoriana izay no nampalaza ireo solombavambahoaka nandritry ny fepitaona ny asan'izy ireo. Nisy mihitsy aza ny fitsanganan'ny andihana solombavambahoaka ny tonona ny tondra fanovana teo amin'ny fomba fiasa saingy apatsiahivin'ny gazety boky ao anatin'ny manontolo an-datsoratra fa 12 monja ireo député nandan'ny teti-bolam-panjakana tamin'ny farany teo. Taratry ny mbola tsy fehezan'ny tsirairay ny andraikitra solombavambahoaka ihany koa ny mbola ahitana ireo kandida mitety fokotany miezaka manao asa soa toa misalovana andraikitra mihitsy aza indraindray ka tsy nihevitra no tena roso fa mijery tavan'olona ireo mpifidy. Tsy misorona manoloana izany ny faniry Alban Rakotoarsoa avy amin'ny antoko politika madio raha namoaka horonan-tsary tao amin'ny tambazotra tseratserany. Dia rehefa propagande ihany député vao tonga mizara fanomezana, mizara vary, mizara vola, mizara menaka ary mizara koveta eny amin'ireo tanàna azo lazaina hoe mantra na any ambany tanàna. Aminay manokana zany dia tsy mety fa fampiasona zany aminay ny famitahana vahoaka takan'izany.
Mifangaby andraikitra izay no tsikaritra ary anisan'ny antony namoa ny gazety boky politika fanamtana manokana mampahafantatra ny tontolo solombavam-bahoaka. Voaresaka avokoa ny tantaran'ny antenimieram-pirenena, ny fomba fanolorana lalàna na fandaniana tolo-dalàna, ny fandraisan'ny anjaran'ny vehivavy ihany koa. Fa mafo ampifidy ihany koa ny tokony ho anjara ao andraikitry ny mpanao ny député, zay tokony ho mpanao lalàna fa tsy mpanao lalana zay aloha, ary tokony hazava tsara amin'ireo mpifidy amin'ny olom-pirenena izany anjara andraikitra izany mba ahafahan'ireo olom-pirenena mitaka ny tamberina andraikitra rehefa avy eo amin'ireo solombavam-bahoakan'ireo. Samy manana andraikitra manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tsirairay. Ho an'ity gazety boky ity izay namoaka andiany amin'ny fiteny malagasy ihany koa, tanjona voalohany ny manoezana fijery hafa ho an'ny olom-pirenena izay hifidy sy ireo mikasa ny hoeny amin'ny lampany Tsimbazaza. Fa eo amin'ny fifidianana hatrany nampahafantarin'ny SONI androany ny firosoan'i Madagasikara tsy ho ela amin'ny fampiasana lisam-pifidianana biometrika. Izany no atao fametrahana ny mangarara sy ny fahitsiana mandritra ny zotra-pifidianana hoy ny filohan'ny SONI. Mizarazara kosa ankilan'izay ny hevitry ny mpisehatra politika eto amintsika manoloana ny fampiasana ilay lisam-pifidianana biometrika. Mitatra izay ara i Rojoravaka sy Zorandriatsalama. Miaiky ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fa nanahirana ny mitantana ny lisam-pifidianana eto Madagasikara. Namafisin'ny filohan'ny SONI kosa nefa fa mihaino fanakianana izy ireo ary mikarokavaolana antony mahatonga ny firosoana amin'ny lisam-pifidianana biometrika. Filozofian'ilay izy dia tsotra izahay dia ny aina fanakianana isatokony manodidina ny lisam-pifidianana mandrosotsika dia ny mpandimbyana iraha-pitso zany tsy anana an'izay olan'izay intsony raha tafapetraka ny système biometrika eto Madagasikara. Fonananoana ny Madagasikara amin'ny fampiarana ny lisam-pifidianana biometrika ny Veritas, orinasa miankina ny gouvernementa allemand. Eo anelanelany enim-bolana hatramin'ny herintaona ny fehim-potoana nomeny ametrahana ilay lisam-pifidianana biometrika amin'ireo fokontany 7,1 alina manerana ny Madagasikara. Isy ny fampiasana fitaovana arifomba ka mampiavaka izany ny fakana lavitondro amin'ny fampiasana ireo ratsan-tanana folo, ankoatra ny fakana ny sarin'ilay olona ampidirina ao anatin'ny lisam-pifidianana. Au lieu de ny chef pokotany zany no anoratra ny anaran'ny olona rehetrarehetra ao anaty carnet, au lieu de andefa carnet manerana ny fokotany rehetrarehetra any zany ny SONI, tonga dia le machine no andraisana ny anaran'le olona. Dia manaraka ny traitement ny liste électorale sy ny délai zay voafaritra ao anatin'ny lalam-pifidianana par rapport amin'ny liste électorale tsika zany. Manao ary ny fahitan'ny mpisehatra politika eto amintsika ny fampiasana biometrika amin'ny lisam-pifidianana sy ny fanangonana ny voka-pifidianana. Mitondra ny fomba fijeriny ireo solon-tena natoky politika tonga nanatrika ny ladinika tetỳ Nanisana. Ilay orinasanao eto, orinasa mpanjakana Alemaina izay ampiasaina ny Alemaina dia mino aho fa tsika angamba malala hoe fifidianana mangarara indrindra eto tany dia any Alemaina dia mino aho fa izay nipetraka eto Madagasikara. Mino aho fa miditra midingana tena demokratika tanteraka amin'izay Madagasikara. Misy lahatra ao amin'ilay hoe fanaovana an'ilay izy aho biometrika. Fa manana iahy fotsiny aho satria raha jerena ny tantara eran-tany momba ny gestion de résultats électoraux misy foana ny logiciel afaka manitsy na manova na mikitika ny logiciel anankiray. Aniza no arahana les résultats efa navoakan'le biométrie ve sa le résultat ato amin'ilay procès verbal. Hita hoe manamora sy manafangana kokoa ny ary manatsara ary ny mangarahara izay ho fantatry ny olona rehetra ary sarotra ihany koa ny siny fangalaram-bato raha io système io no ampiasaina. Raha eo amin'ny lafiny fampitana ny voka-pifidianana indray izany ao vita ao anatin'ny fotoana fohy izany ka adiny 8 aorian'ny fikatoana ny birao fandatsaham-bato dia efa azo ny foronana ho hatramin'ny fanazavan'ny teknisianina allemand avy amin'ny Veritas. Voalaza fa tsy misy vola miala amin'ny SONI sy ny fanjakana malagasy ny fametrahana ny lisam-pifidianana biometrika saingy isy ny fiara-miasa amin'ny fitadiavana famatsim-bola.
fa eo amin'ny akony ny fampelezan-kevitra ihany koa izay fifidianana nisy olo-bavam-bahoaka izay dia nahaliana ny mponina ao Andohamandry ny fiaonana tamin'ny candidat Vonina Soanina tarihany Mamitina Razafy Mandimby Ndaorana ny mikasika izay. Nafana ny fandraisan'ny vahoaka n'Andohamandry ny candidat Vonina sy Valina Omaly na tsisy vina amin'izy ireo intsony azy Mamitina dia nahaliana azy ireo hatrany ny fiaonana. Nakasitraka ny firitsahan'ny Mamitina teny an-toerana ireo mponina tonga maro namaly ny antso izay nandray tanana sy nitondra ny etaetany tamin'ity candidat Vonina sy Valina ity. Olana azo vahana raha misy ny finiavana sy anasoa vahoaka no itenenivon'ny fiarahamonina hoe Mamitina fa tsy misy ny olombanina tena vonina ama izany. Io ranoman'izay fika boribory tamin'ny faharoa tokony miaro io satria ny mponina Antananarivo dia misotro amin'ny rano avokoa. Noho izany isika hiaro an'io mba hampadio an'io hahasalana ny vahoaka n'Antananarivo satria tokony manana rano tao raha atao. Etesy na foana fa dia izy hoe rehefa tsy manaiky ny herinareo za mihitsy nilitsaka hiaraka amin'ny vahoaka raikesakolaika azaba atoky anareo eto amin'ny boribory tany faharoa dia sisy tsy maintsy mandresy taona ekenareo fa ekenareo dia matoky anareo. Tena hita fa mangetaeta olombanona ny fiarahamonina mba hijery sy hanarazy ireo amin'ny fahasahiranany. Maro ireo olona no nametraka ny fanantenany tamin'ny Mamitina dia ny andalana atao koa ireo mitsodrano sy ny rarosoa. Izy mikasika an'iny anterina sy ampahafantarina hatrany ny fisokafan'ny fahitalavitra amin'ireo vaovao momba ny fampelezan-kevitra ary tsy safidiana antoky sy loko politika izany. Fa ny rehefa mitaratasy misokatra ho an'ny ministry ny serasera Lalatiana Rakotorazafy Andriatongarivo ny filohan'ny antenimieran'olona Rivo Rakotovao ny alatsinainy lasa teo. Taratasy izay milaza fa mahatsikaritra sivana eo anivon'ny onjam-peo sy fahitalavim-panjakana ity andrim-panjakana misy ireo olona ity ary voakasika izany izy ireo. Nandiso izany ny ministry ny serasera tamin'ny alalan'ny taratasy. Votoatin'ny taratasy misokatra nalefa ny filohan'ny antenimieran-dola ho an'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ny daty ny 9 Mey lasa teo. Ny filazana fahatsikaritra eo anivon'ny RNM sy ny TVM ny fisiany sivana amin'ny vaovao avoakany. Na tsy ary voakasika izay sivana izay manokana ny avy ao anivon'ny lapana nosy kely raha ny fanazavan'ny filohan-Rivo Rakotovao. Notsindriny tamin'izany fa ny fisiana baiko midina amin'ny tsy fahafahana manatrika sy mamoaka vaovao mandidina ny antenimieran-dola ny fanazavana nomen'ireo tompona andraikitra avy ao anivon'ny ofisy pirenena misahany ireo haino-amanjerim-panjakana ireo. Isan'izany ohatra raha ity taratasy ity hatrany ny tsy nandrakofana sy nampitana ny etsika ny arahan'ny senatera tamin'ny FES tany Taolaniaro ny faraparan'ny volana avril lasa teo na ihany koa ny tsy namoana ny faneho-kevitry ny tompona andraikitra sindikaly avy ao anivon'ny antenimieran-dola tamin'ny voalohany volana Mey. Nandiso avy hatrany ho fanamariana nataon'ny Rivo Rakotovao ny fahitalavim-panjakana TVM ny maraina teo tamin'ny alalan'ny tambazotrany. Akoatra ny fandavana ny fisiana baiko midina sy endrika fanerena mifandraika amin'izany dia nilaza mahazava-dehibe ny fifanantonana sy ny fandaminana amin'ny fiara-miasa amin'ny hoavy ny tale jeneraliny. Nanamafy ny fandrosoana izay fisiana 700 eo ihany koa ny fanazavana nentin'ny ministra voakasika. Eritaona katroka izao raha tsevina no nidirandreo sombaam-bahoaka ny fanovana teny amin'ny TVM Anosy. Nangatan'izy ireo ny fisokafan'ity fahitalavim-panjakana ity amin'ny olom-pirenena, andrim-panjakana ary vondrikely rehetra na manohitra na momba ny fitondrana. Fandaminana vaovao no napetraka nanomboka teo. Amin'izao fotoana nefa mametraka ny aiainy ireo olona izay nanamarika tao anatin'ny taratasy nalefany fa isandreo nafanafota amin'ny ady ho an'ny fahalalana maneho hevitra sy ny famoahana vaovao tsy misy fitany ilana na fanavahana ny lohalarina voalohany eo amin'ny ministera miandraikitra ny fahitalavim-panjakana. Naraka dokam-barotra isika iverinety rehefa avy eo.
mitoy ny logité mialohany anaratsika ny vaovao aloha dia afantatra ihany koa fa namoaka fanambarana tamin'ny page Facebook ny androany ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo na ny OMH izany araka ny hita ao anatin'ilay fanambarana dia manome toky ny mpanjifa ny OMH fa ampy ny solika eo anivo ny tobin-tsolotany atao anatin'ny fampadidiana Antananarivo fepetra izay noraisina isoroana ny mety hotrangana tsy fisiana solika tsy misy atahorana noho izany ny ho fataperan'ny famatsiana solika raha ny nambaran'ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo na ny OMH hatrany fa mbola ao anatin'ny fanamariana ny herinandro ny vondrona Europeana kosa isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isany nanamarika ny androany ny fanazavana ny lohahevitra momba ny fanohanana etiny vondrona ity amin'ny fampandrosoana eto amintsika inavy ary ireo karazana fiara-miasa azony Madagasikara avy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena ireo azontsika atao ve ny tsy miankin-doha amin'izy ireo ao anatin'ny ezaka anatanterahana ireo vina mpampandrosoana izay tariny fitondram-panjakana mitondra teboka fanazavana misimisy kokoa amin'ireo ity vaovao arahantsika manaraka ity. Isamandra anjara mavitrika amin'ny fanamorana ny fifanarahana ara-barotra makany Eropa na ihany koa amin'ny alalan'ny fanohana tetika sagoavana amin'sahana ny sehatra rehetra ny vondrona Europeana. Mariny izy ireo androany fa fanampina ny ankamaroan'ny fiara-miasa atao amin'ny Madagasikara tahaka ny Fed andian'ny faraika ambin'ny folo anokanana 70 tapitrisa euro antsika raha toka amin'ny totaly hatrany amin'ny 20 sy 700 tapitrisa euro izay kitapom-bola ho an'ny fampandrosoana izay. Tsy nivondrona Europeana irery ihany nefa nolain'i Madagasikara amin'ny fampiarana ireo vina mpampandrosoana kendrena anarenan-doha manapirofo izany manomboka amin'ny nahazoantsika filoham-pirenena vaovao ny fiezana naka sy nanasongadina ny fankatoavana iraisam-pirenena. Raha tsy hiviny voatserak'ory izay ny tonga teto Madagasikara ny filohan'ny vondrombanky iraisam-pirenena fampidrabam-bola hatrany amin'ny 270 sy 300 tapitrisa dolara no isany nanamarika izany. Maro lafy ihany koa ireo sehatra ilaina ny fampiasan'ny volo tahaka ny fanohanana ireo fianakaviana marefo fampisitrahana herinaratra na ihany koa fanohanana tetikasa. Amin'izao fotoana mbola anatin'ny fikarohana ny fomba rehetra azona famatsim-bola isan-karazany amin'ireo heverina ho mpiara-miasa ara-bola sy teknika amin'ny Madagasikara na dia mifanohitra tamin'izay aza no reta alohan'ny hitsangana ny fitondrana vaovao. Zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana io indrindra amin'ny fanatanterahana ny plan d'émergence izay vinany IEM teo aloha nampanantenainy flo manamafy ireo rehetra ireo ihany koa ny tombana ankapobeny nataony misitry ny toe-karena sy ny tedi-bola nandritra ny fandraisan'ny solotenany TDB na ny Trade and Development Bank ny fiandohany ity herinandro ity izay nilazana fa andalana amin'ny roso makany amin'ny fahombiazan'ny fivoarana ara-toe-karena i Madagasikara. Mizara telo ny karazana fanampiana azontsika avy amin'ireo sokajina ho mpiara-miasa akaiky dia ny fampidrabam-bola misy tahana zana-bola manodidina 3 isan-jato. Ireo banky sy tahiry iraisam-pirenena ny manome izany. Ihany koa nefa ny fanampiana omeny vondrona na fikambanana avy any ivelany ary ny fifanarahana amin'ny alalan'ny fifanakalozana eo amin'ny rotonta. Amin'ny manosy antsika sy tsy mbola fananana fahaiza-mitantana mangarahara indrindra ao anatin'izao fiarenandoha ara-toe-karena ka saina atao izao dia tsy afaka miaina irery tsy misy fanampiana avy any ivelany Madagasikara hoy ireo mpahay toe-karena. Janontsika hatreo ny mikasika an'iny aloha fa handeha hijery ny mikasika ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetr'ny andro indray. Firenena isan'ireo mitondra takaitra vokatrin'izay fiovaovan'ny toetr'ny andro izay mantsy Madagasikara. Vinavinaina hiakatra ary tsy ho zaka intsony ny hafanana aoriana kely eo noho ny fahampitehan'ny tontolo iainana araka ny fanambarany ireo mpisehatra eo anivon'ny sampana izay mpamantatra ny toetry ny andro. Ezaka goavana araka izany no mbola ho tanterahana hiarovana amin'ireo loza izay vokatry ny fahampitehan'ny tontolo iainana. Mitondra ny fanampavao mikasika izay indrindra i Rasiala Anjara Feno sy Stefora Kotomalala. Tranga maro no manam-pirofo ny fampitehan'ny tontolo iainana eto Madagasikara. Saika ny anjadiny izay avokoa ny faritra maro manerana ny nosy. Rotsakorana izay somary nihena tato anatin'ny 10 taona na ny habetsahany io na ny isany andro ilatsahany orana. Io koa ny vanim-potoana iantombohany ilay rotsakorana sy ny fiafarana.
hita taratra koa zay amin'ny fitombony taratry ny masoandro izay mihitatra mitombo ary mahatratra manomboka eo amin'ny volana marsa ka hatrany amin'ny novambra. Mifanindran-dalana amin'izany koa indrindra ny eo amin'ny fitsokan'ny rivotra antsoina hoe varatraza. Izy io dia mitombo koa ny vanim-potoana hisian'ilay varatraza. Ankoatra ny fanabeazana ny olom-pirenena hikajy ny tontolo iainana, manana andraikitra goavana amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-mombona antoka maro amin'ny fiarovana ny zavaboary iadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ataontsika hoe mbola ao anatin'ilay ataontsika hoe mametraka an'ilay plan d'adaptation au changement climatique na ny PNA moa zany ny ministère ny tontolo iainana fa ho an'ny PPCR dia efa manana le programme stratégique pour la résilience climatique tsika. Voalohany indrindra moa zany ny ataontsika hoe fanatsarana n'ilay ataontsika hoe environnement favorable ho an'ny ropsehatra zany activité ngeda be. Misy deux phases moa zany izy io. Phase voalohany ataontsika hoe miainga amin'ny étude ohatran'izao dia misy ihany koa zany ny ataontsika hoe étude de vulnérabilité sectorielle sy ny sisa, fa ny deuxième phase zany antenaina dia makany amin'ny investissement. Ohatra zao ntsika hoe programme SAF résilience zany izay efa eritreretin'ny Banque mondiale fa hovatsiana vola. Eo ihany koa ny projet produire izay efa manomboka ao amin'ny aménagement du territoire izay miaraka amin'ny Banque mondiale ihany koa izay hanatsarana ny canal andretany sy ny sisa eto Antananarivo zany. Androany no ny fanakalo hevitra ireo mpisehatra eo anivony sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Nodiniana mandritra izany ireo paikady vaovao apetraka edina amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro eto Madagasikara. Ity tetikasa ity izay karakarainy sampan-draharaha miaro amin'ny takaitra vokatry ny loza voajanahary na CPGU izay eo ambany fiahiny primature malagasy. Vaovao ny fahasalamana sy ny vonjaina tokony homen-danjatrano mantsy ny vonjaina sy ny aroloza araka nambaran'ireo mpirotsaka an-tsitrapo avy amin'ny sampana mpamonjy voina. Betsaka ny asa efa vita ary betsaka ihany koa no mbola miandro ny filohan'ny Croix Rouge Malagasy ny antsony rehetra ifanometanana ny tenany mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Croix Rouge androany. Vaovao ary nangon'ny JCL Nzara Feno sy Stéphane Rakotomalala. Zava-dehibe ny vonjaina na ny fanorona ny olona ny tokony ataony raha hiatrika loza ireo mpirotsaka tsitrapo avy amin'ny sampana mpamonjy voina. Mbola betsaka ny malagasy ny marefo asy dia izay ny antony dirako volontaire. Nahita ny fahasairana mission fiarahamonina dia nantany tena hoe inona ny afaka ataoko dia migosaka tsitrapo dia hoe raha zareko via vita hoe hanampy an'inona fa hoe aleo makany amin'izay hoe efa fivondrona mpilatsaka tsitrapo efa misy. Mbola betsaka ny asa miandry amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary. Eo ihany koa ny fanentanana amin'ny ady amin'ny valanaretina. Miantsony rehetra ny Croix Rouge Malagasy tsy ravitanana fa andrainy andraikitra tandrify azy avy. Misy moa fanofanana ny premier secours de base izay atao isaky ny région, commune, district indrindra eto amin'ny Foibe zany dia misy foana zany na ho an'ny orinasa zany na ho an'ny fikambanana izay te hanomehany mpiara-miasa amin'ny an'izany vonjitaitra vonjivona zany. Ary ny tena ilaina angamba ary tokony hanaovana projet goavana dia raha chauffeur reny zany reny mpitondra fiara reny zany anaovana antsoavy mihitsy reny mba tokony izy zany fanofanana ny premier secours de base satria miraviravin-tanana izy anatrehany loza nefa mba tokony izy zavatra vita alohany anaterana ny marary any amin'ny tompo-pahasalamana. Nanamarika ihany koa ity tompona andraikitra ity fa efa nisy fanatsarana natao taoriandraraha fanodikodonam-bola izay navoaroroy ny Croix Rouge Malagasy volana vitsy lasa izay. Ekipa vaovao zany ny ao amin'ny Croix Rouge Malagasy zao nanomboka tamin'ny janvier dia izay mpitantana vaovao rehetra isaky ny ambaratonga na national na régional na district na commune dia ampiseho amintsika rehetra ny fomba fitantanana vaovao mangarahara tanteraka atokisany rehetra mpamatsy vola fa tsy hoe sanatria akory anao ampimamba ny zavatra tokony ho an'ny marefo. Ankalazainy androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Croix Rouge. Etsika maro nanamarena izany teto Madagasikara. Isan'ny nanamarika ity andro ity ihany koa ny fanomezana sakafo maimaim-poana ho an'ireo fianakaviana sahirana ara-pivelomana miisa 900. Fa raha mikasika ny mafanolana ny mpiasan'ny ORTM sy ny ministeran'ny serasera no tanterana androany mantsy teny amin'ny filakevi-panjakana nosy ny fitsarana ny raharaha izay nitoriany ireo mpiasan'ny ORTM ny fanapahan-kevitra nandroaina azy ireo.
nilaza ny tsioma efa mity raharaha ity ny filakevim-panjakana hitondra ny raharaha eny amin'ny tribonaly misana ny asa ireo mpiasa voaroka araka izany teny antoerana mitatitra izay feno anja ariana sy anjarakotonorainy. naharitra ora roa mahery ny fotoam-pitsarana ny ady misy eo amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ireo mpiasa voaroka tamin'ny volana aprily lasa teo. Tety anivo ny filankevim-panjakana no nitondra ny taratasy fitoriana ireo voakasika izay noho ny fahatsapan'izy ireo fa adidin'ny fitsarana ny mamany olana mahazo azy ireo. Nandritra ny fakana ambavan'ny solon-tena-panjakana tao amin'ny fitsarana dia nanamafy izy ireo fa tsy andraikitry ny filankevim-panjakana velively ny mitsara ny raharaha noho ny tsy mampiasa panjakana raikitra ireo nitory ireo. Tsy afaka hitsara izany koa ny fitsarana ny ady atao amin'ny fanjakana hoy hatrany izy ireo fa ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny olotsotra no afaka manao izany. Tsy tokony horaisina ihany koa ny fitoriana amin'ny tsy mampiasa azy ireo intsony. Nolaviny ireo mpitsara ary ny fanafoanana ny noty navoaka ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny 13 aprily manambara ny fandroahana ireo mpiasa avy eo amin'ny haino amanjery-panjakana ary ihany koa ny fangataham-panazavana avy amin'ireo mpiasa ny ministera sasantsasany. Manoloana izany tsy mijanona hatreo ny fitoriana ho an'ireo mpiasa nampetona tamin'ny asany na dia nolaviny ny filankevim-panjakana aza izany. Hatreto moa zany dia nolavy ny fitsarana maefa izay fanafoanana ny fampiatona ny noty izay navoaka tamin'ny 13 ny volana avrila lasa teo zay fa noho ny tsy fahafahan'izy ireo zany hoe incompétent zareo mitsara ny raharaha mahakasika ny ECD noho izany dia mitohy ny fametrahana ny fitoriana fa hoeny anivo ny tribunal d'administration zany manomboka amin'ity anio ity zany noho izany dia mbola hitohy ny fametrahana ireo antotan-taratasy sy ny fitarainana any anivon'ireo fitsarana maefa afaka mitsara an'izay raharaha manodidina ny ECD zay. Lavin'ireo mpiasa ireo ny filazana fa tsy manana andraikitra amin'ny haino amanjery-panjakana izy ireo na dia mbola tsy mpiasa-panjakana raikitra azy. Mahatsapy izy ireo fa misy ny fanavakavahana tao anatin'ity raharaha ity. Mitovy ny noty navoaka nefa ny ampahany ataontsika hoe olombitsy vitsy fotsiny no nahazo an'izay karazana premier avertissement no nahazo ihany koa ny demande d'explication fa ny sasany kosa ny teo anivon'ny RTM tsy nisy izany rehetrarehetra zany. 12 moa zany izay voakasika ao anatin'ity raharaha ity raha ny totaly ao anatin'izay anivo izay toeram-piasana anankiroa zay ny direction samihafa zay fa ny efatra tamin'ireo ihany no nahazo an'izay demande d'explication sy ny premier avertissement nefa dia mbola fandroana ihany koa ny fahatelo azo zany hoe ny 12 tamin'ireo zany tsy nahazo ninninona fa avy hatrany dia noty fandroana. Mbola tsy nisy ny famindram-pahefana teo amin'ireo mpiasa voaroka sy izay mpiasa vaovao andiby ny toeran'izy ireo raha ny fantatra miato hatreto noho izany asa ao amin'ny sampan-draharaha nisy azy ireo tsirairay avy araina ny toy ny raharaha. Tsara mampafantatra fa raha nanantona ny solon-tenan'ny ministera ny serasera izay tazana teny amin'ny fitsarana tampony izany hoe tany filakevim-panjakana ny mpanao gazety dia nisafidy ny tsy haneho hevitra izy ireo. Fa mbola raha-mpitsarana hatrany sy noafahan'ny fitsarana noho ny fisalasalana ny filohan'ny fikambanana hafary malagasy raha fanomezanjo Jean Nirina taorin'ny fitoriana natao taminy mikasika ny tany teny amin'ny teranozato. Namoaka izany didy izany ny mpitsara tao amin'ny efitrano faharoa teny amin'ny tribonaly androany maraina ratsaivina dia nisy nitory ho nandrahoana ho faty sy nanao etraketraka tamin'ireo milaza ho tompony tany eny amin'ny kianja nozato ny filohan'ny fikambanana izay nitazona vonjomaika teny amin'ny fonjana Tanimora hatramin'ny volana martsa. Fa ho an'ny Antsirabe kosa indray isika efa 2 volana mahery izay no nitokona noho ny fahatarany karaman'izy ireo 10 volana sy ny tsy fahazona fisotrondronoana ireo mpiasa ny komina ao ambony vohitra Antsirabe saika ny enjana indray ny tady omaly araka izany teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana raha tonga anatanteraka baiko teo amin'ny birao ny komina izay nanehoany ireo mpiasa ny fitakiana tao anatiny izay herinandro maro izay ireo mpitandro ny filaminana fanazavana.
Nisy volovolo indray nitetsy amin'ny commune ambonivohitra Antsirabe ny talata maraina teo tonga nametahiraka teny an-toerana ny mpitandro filaminana ka nampietsika indray ireo mpiasa manao fitokonana. Le olana zany le bafy nampiasainy zareo miaro hôtel zany nitaraina mafy hoe le client zareo amin'ny aro hôtel ty le client amin'ny aro hôtel zany lasa mitsoka daholo tapan'le tabataba eto amin'ny commune dia anankiray faharoa misy mpianatra erika tamin'ny EPP ny koa zany tena tsy afaka mianatra mihitsy nitratran'le mpitandro dia manomka réquisition ty da amin'le préfet mba afana zany alesorana zay bafla zay dia le bafla zany efa afaka anay fa atao anatin'le fanasorana amin'ny bafla koa zany hoe asorana koa le banderole fanjaran'zareo zany mahazo migrety any fa ivelan'ny commune zany zay le mahatonga ny somary savotovy zao miezaka nanala le banderole koa zany zay dia ina tonga ny voaka hoe tsy alaise zany izy. Tsy nankasitraka ny fanesorana ireo sora-baventy moa ireo mpiasa. Lalana vaiza veto amin'ny tasy patsakana to mafahananao hoe baiko miaramila vaiza no magnaty mba misy fahefana hoe esoro ny banderole aminay zany tsy ekenay satria io banderole io dia io message ampitranay anambaranay fitakinay fa tsy ampiasana herotra zany ny fitakinay ary hitanay nge ny réquisition navoaka amin'ny préfet izany foana ve ny ainany eto amin'ny fitanànana Antsirabe ty fa iza le vahaolana manan'le karaha mampiasa ny prove efa raha malala izany tsy malala eto amin'ny tany firenena eto vahoakana Antsirabe eto Madagasikara fa be loatra ny kolikoly atao amin'ny fitanànany fitanàna ty maninona raha any ny raisina ny fepetra fa tsy reto mpiasa reto vao metsika dia réquisition force. Nanamafy hatrany kosa ny commandeny gendarmerie eto Vakinankaratra fa efa mandeha ny fanadihadiana mahakasika ny fandikan-dalàna misy ambaran'ireo mpiasa fa tanterahan'ireo mpitantana ao anivon'ny commune ary efa nametrahan'izy ireo fitarainana teny amin'ny gendarmerie. Izay olivany gendarmerie fa natao karazay malakilaky zany ankety mikasika ny commune ty ary amoaka réquisition zany amin'ny trésor satria ary moa zany finalité izy amin'le fanaovana versement dia aorian'izay zany hita amin'izay tonga dia alefa any amin'ny tribunal any dia zay fandehanao fandeha any amin'ny tagna zareo mahafantatra zany hoe efa mandeha efa atao ankety ny informaticien ny anaty ny régisseur dia fantan'zareo zany. Raha tsy ahivina dia efa misy ny service minimum eo anivon'ny commune nanomboka tamin'ny herinandro misy amin'ireo mpiasa manao fitokonana nefa no nikasa ny ampiato indray izany asa izany hatramin'ny ratsinainy teo. Kolikoly nge mamaky an'ireo iasa ao e misy vavolombelona mihitsy tsy mahatafavoaka kopio raha tsy 10,000 ariary izay no mamay an'ireo miasa ao anananay proof zany fa niteneninay tamin'ny lefitro mibeny tanàna omaly sy mipiara-miasa aminy dia hoe ao anatin'ny réquisition voalohany navoaka amin'ny préfet dia ny état civil sy fanadiovana ny tanàna no nangatahana service minimum efa mifanarahana zay ary nekenay dia ny zavatra nataonay omaly dia nakatonay borao maraina fa niteneninay amin'ireo mpiasa ireo dia hoe io brety fafy reo ary itoizan'le réquisition manao fanadiovan'ireo mpiasa ireo raha ahitan'izany ny vahoaka eto Antsirabe raha monjy ny asa anadio zany reo. Na eo aza nefa izany tsy fifankahazoana eo amin'ireo mpiasa manao fitakiana saingy niverina nandray asa sy ireo izay manohy ny fitokonana dia efa mahatsiaro maivamaivana noho ny fahafahamanao raharaha indray eo anivon'ny commune ireo mponina. Ilaina le izy le hoe miasa ohatr'izao zay mampijaly be ny rehefa le ary rehefa sokanao soka izy dia hita mivoakan'izy hoe zavatra atao ato dia afaka tsy haiko après 15 minutes dia mivoaka zavatra tsara ihany zany ilaina le gré. Raha misy no atao hoe mbola mitaka ny anakatonana indray le asa zao manao ny fahitanareo an'izay raha manokana aleo ihany miasa fa tokony kosa reo réglena tanàna. Raha tsy ahivina dia fitakiana karama 10 volana sy fisotrondronono hatramin'ny taona 2024 no venty mpitakiana ireo mpiasa tao anatin'ny 2 volana mahery izay efa nisy ny fiaonana samihafa tamin'ireo mpitondra isana ambaratonga ny hatrany amin'ny filoham-pirenena saingy tsy mbola nahitamba-olana izany hatreto. Fa mankalaza ny fahadimapolo taona ny jorony kosa ny Écart Saint-Joseph Mahamasina. Ity fiangonana katolika ity no isan'ireo nitsangana voalohany teto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Etsika maro no efa nentina nankalaza ny tanjobily izay hofaranana ny farany herinandro avy eo nanao fanadihadiana teny an-toerana androany ary Andrilalaina Andriamasy aina rahoanina. Ny alahady voalohany volana May 2024 fetiny Masindady Josefa Piasa no nitsofandrano sy nitokana ny trano fiangonana Écart Saint-Joseph Mahamasina.
fitokanana izay natreny mpanjakarana valina faharoa itony fiangonana faefatra ny olona teto anivon'ny diosezina Antananarivo naraka nandoalo ambavady ny tafo ary ambony-tsimbona atreka hatramin'izao dia tsy mbola nasimpanovana ny tao-trano. Raha ny endrika ny fiangonana dia tsy dia misy fivana kory fa raha ny eto anoloana zany raha mijery ny sary taloha ao anatin'ny atao hoe archive zany dia io ihany ny endrika ny fiangonana fa tsy io. Izy io zany dia hazo ihany koa tao anatiny dia hatramin'izao fotoana izao eo amin'ny hotely ao anatiny dia mbola hazo ihany fa misy ihany kosa nefa ny fanatsarana sy fanavaozana ny tao anatiny misy ny famantarana sy ny fanatsarana tao anatin'izay fotoana 50 taona izay. Pretra nisa 720 no efa nifandimin'ny tantana ny paroasy Saint-Joseph. Inefatra miditra ny sorona masina isaky ny alahady izay atrena pino mahery 500 isan'isany. Raha ny Eucharistie masina kalazaina atao amin'ny fiangonana moa zany dia misy efatra satria misy miditra amin'ny enina sasany dia amin'ny sivy dia miraika amby folora rehefa misy ny Eucharistie masina amin'ny teny frantsay dia amin'ny 10 ora arivo. Raha nisan'ny kristianina indray afaka miditra ho fiangonana zany dia mazaka hatrany amin'ny 300 eo zany no miditra ao fa amin'izao fanomparan'izao dia kasaina mbola hitombo kely mihoatran'izay le izy. Nisan'ny kristianina eto amin'ny ekara amin'izao eto amin'ny paroasy Mahafinda Joseph Masina dia eo amin'ny 400 ihany eo. Zay zany no isan'ny kristianina. Ny rehetra moa zany dia manana pretra efatra ny fiangonana eo père curé dia misy père vicaire anankitelo manampy azy. Ny taona 27 no nankalazana ny fahazatotaona ny fiangonana izay natrehany filoham-pirenena Philibert Ratsirana. Mankalaza ny 17 taona ny ekara Saint-Joseph Mamasina amin'ity taona ity ka hetsika maro no efa natao. Tsangam-bato efatra kosa no Ana Maria ny ity taonjobily ity. Ny fototra-pitrasa Ana Maria na 17 taona dia efatra lehibe. Teo nanatsarana ny lavarangana eto amin'ny fiangonana, dia teo ny tsangam-bato ny Louis Afrique. Izy moa dia natao bately tato amin'ny ekara Mahafinda Joseph Mamasina. Ary teo raha miditra ao anatin'ny fiangonana isika dia natao marbre ny hotely izay hita fa ny vasovasoka ny teo dia nanapa-kevitra fa hoe ahosona marbre ny hotely ny fiangonana. Ary ny tena goavana dia ny fanotarana ny fiangonana mila ny avy sy havanana ary ambony ambany. Izay ny tsangam-bato fa nankalazana ny 17 taona tsy tsangam-bato ihany fa teo ihany koa resaka miara-panahy dia ny fanentanana ny olona anao ny sakrameta teo ny sakrametan'ny batemy ary teo ny sakrametan'ny mariage. Teo ihany koa ny conférence maro ara-pinoana ary teo ny pèlerinage izay natao tany Andianombe, teo ny pèlerinage natao tamin'ny fitobaky ny Androanikia sy ny récollection maro. Ho farany ny sabotsy alahady ho avy izao ny fankalazana fahazatotaon'ny ekara Saint-Joseph Mamasina amin'ny alalan'ny sorona masina arahana fizarana mari-pikasitrahana ho ireo tokantrano maharitra ela sy fiaraha-misakafo. Ifitsangatsanganana iarampino rehetra ihany koa amin'ny sabotsy heriny sady hamaranana ireo hetsika ara-panatanjahantena nankalazana ny taonjobily. Anivelany kosa indray dia ny fanamariana ny andron'ny valome 5 sy 700 izany hoe 470 taona androany ny fiafaran'ny ady lehibe faharoa sy ireo miaramila ny ady tamin'izany fotoana. Natsiaro manokana ity androany ity ary ny filoha frantsay Emmanuel Macron ary nisy araka izany ny fametrahana fehezam-boninkazo izay marim-pahatsiarovana ny valome 570 izay. Ny onana aloana ny tsangam-bato ny Général de Gaulle niaraka tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron androany ireo mpikambana ao amin'ny gouvernement tao an-toerana sy ireo mpitondra frantsay sasany teo aloha. Nampifondrina azy ireo androany ny fanamariana ny daty valome feno 470 taona androany tokoa mantsy ny fiafaran'ny ady lehibe faharoa ary ny farana ihany koa ny disadisa teo amin'ny frantsay sy Allemagne mikasika ny armistice. Rehefa vita ny tety dia tao amin'ny Champs-Élysées indray ny filoha frantsay araky ny fomba mampanao. Tena mila afo izy ho marim-pahatsiarovana ireo miaramila frantsay maty ho an'ny firenena ary nametraka fehezam-boninkazo ho azy ireo. Zava-dehibe ho an'ny Frantsa ny andro anio satria manamarika ny faran'ny ady lehibe faharoa sy fiandohan'ny fifandraisana vaovao amin'ireo firenen-kafa.
miaramila sy olotsotra ny tapitrisa no namony eny tamin'izany fotoana irariana ny tsy hiverenan'ny ady intsony. Le chant des partisans vient ensuite rappeler le sacrifice des résistants. Nitsaroana manokana tokoa androany ireo namony eny vokatry ny ady lehibe faharoa tsy adino ny filoha frantsay Emmanuel Macron araka izany ny arahaba ireo bekotry maro olatra. Fa any Iran kosa indray dia mitaky ny anatanterahany ireo firenena izay nifanosony tamin'ny fifanarahana natao tany Vienne ny taona 2012 Iran androany, fifanarahana izay mifototra amin'ny fanajanonana fampiasana fitaovana ara-nokleary. Nanome 10 andro azy ireo araka izany ny filoha iraniana mba anatanterahana ny voalaza andray fepetra izy raha tsy misy vokany izany. Afatra mafonja no nambarany filoha iraniana tamin'ny fahitalavitra ao an-toerana androany ho an'ireo firenena dimy ny fanaiky hanosony momba ny fifanarahana ara-nokleary natao tao Vienne ny taona 2012. Nanome 10 andro manomboka androany azy ireo hiasany ho an'ny filoha iraniana mba hanatanterahana ny fampanantenana ataony tsirairay dia Allemagne, Chine, France, Grande-Bretagne ary Russie. Raha misy tsy fifanarahana dia hitsipaka avy hatrany izay voalaza ihany koa i Iran ary amerina anangona uranium sy ny solika ambanin'ny tany ary tsy hivarotra izany amin'ny firenen-kafa. Isan'ny voalaza tao amin'ny fifanarahana nefa ny mikasika izay fitrandrahana izay taorian'ny fanambarany Donald Trump. Filoha Amerikana ny fialany amin'ny fifanarahana tao Vienne ny taona 2012 no isan'ny nahatonga izao fanapahan-kevitra no raisy ny filoha iraniana androany izao. Nisy fiantraikany teo amin'ny ara-toekareny Iran mantsy ny sazy napetraky i Washington. Dia ireny vaovao avy any ivelany ireny ihany koa aloha no manakatona ny pejy ho an'ny actu izay narahantsika ampatsahivina aminao ihany izany. Namoaka fanontana manokana ny gazety boky politika izay mamaritra ny mazava amin'ireo andraikitra ireo solombavambahoaka rehetrarehetra. Nandiso ihany koa ny voalaza ny taratasy na rehefa ny antemerandoolona fa manao sivana onjam-peo ny fahitalavitra sy ny ministry ny serasera. Mbola anatin'ny herinandro ny vondrona Europeana ihany koa isika amin'izao fotoana izao fa niompana tamin'ny fanazavana ny lohahevitra momba ny fanohanana entin'ity vondrona ity amin'ny fampandrosoana eto amintsika ny androany. Ary farany ny raharaha ORTM sy ny ministera ny serasera dia hitondra ny raharaha eny amin'ny sampana tribonaly izay misana ny asa-panjakana ireo mpiasa izay voaroka. Ireto indray kosa no miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa anarahanao ny zanam-pandaharana portrait i Michel izay archiviste sady mpakasary nandritra ny 7 taona no vahintsika ao anatin'izay zanam-pandaharana portrait izay ho an'ity an'ity. Vaovao nisongadina tamin'ny fiandohan'ny herinandro ny mikasika ny fahamezany tany Ifanadina faritra Aizy eto Madagasikara ary no ahitana ny Ifanadina mikasika izay no arahanao anatin'ny oianao. Ondry ampony no nampidirina an-tsekoly tao Izera amin'izao fotoana izao iarovana sy amenona ny efitrano tsekoly izay tsy hikatona no antony izay arahanao ny mikasika izay ao anatin'ny afakely. Irendray no miandrenao anatin'izay tapany faharoa izay ao riny reto dokam-barotra vitsy reto.